Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramenrabatsika rahako malala tratra ity alakamisy fa 12 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny fialan-tsaramasinina araka ny Luka 10:10, Luka 10:10, andininy faraika 10 ka hatramin'ny andininy fa 12 fakitsika aminaran'i Jesoa. Roa Jesoa nisy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy, aroa ilay zandriny tamindray. Raiko omeo any anjara fananana tokony ho ahy, dia nozarainy taminy izy mirahalahy ny fananany, ary ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandriny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy misary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa, ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary hanody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty misary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany ao-ndray. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandray niarony anazy izy ka niazakazaka tena mihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa reny kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe: alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanak'omby nafaha, ka vonoy ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Fantany an-tsany zanan'ilay matoa ary nonody izy ka mbity eo akaikin'ny trano, dia nandreny zava-maneno izy ity, ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy: tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ombiny nafaha ny rainao, satria efa tafaverina soamantsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny rainy hoe: indro, efa ela izay ihany no efa nanompo anao, ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. Nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanako kosa aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanak'ombiny nafaha ianao. Ary hoy rainy taminy: anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary anao avokoa izay rehetra ananako, fa mety ny mifaly sy miravoravo. Fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Ray Masino, manomasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Tantara izay tsy izoviana amintsika fa efa haintsika tsara ity tantaran'ny zanaka adala ity. Ilay mpanomboan'Andriamanitra anankiray, pasteur Ramambazafy, dia nanao hoe: za tsy mba manao an'ity tantara ity hoe ilay zanaka adala, fa amiko kosa dia izao tantaran'izy telo mianaka adala ity tantara ity. Raha tena jerena nefany marina avokoa izany rehetra izany, saingy raha tena jerena dia tsy dia tena ilay fahadalan'ilay zanaka loatra no tena resahana eto, na ny fahadalan'ny izy roa lahy zanany, na ny fahadalan'ny iray raha izany azo ilazana azy, fa ny fifaliana izay nateraky ny fibebahan'ny olona, ilay fifaliana nateraky ny fiovam-pon'ny olona, fifalian'ny fianakaviana. Zay moa no mamarana ity andininy ity hoe fa mety ny mifaly
sy miravoravo. Andiny ny faharoa amby telopolo ny fifalian'ny fianakaviana. Ny fifalian'ny fianakaviana tafahona indray. Noho zany dia raha mita ny tantara ity de ny hoe ny fifaliana nateraky ny fiaonan'ny fianakaviana na ny fifaliana nateraky ny fahitana lay very indray satria samy very eo na le zokiny na le zandry. Mana fa tsy de zava-dehibe loatra akory ny lohateny satria soramandrainy reny saingy raha mamerina mamaky ity tantara ity isika dia lalina dia lalina ny hevitry ilay fanoharana nataon'i Jesosy. Am'izay hoe to mahazatra antsika de amin'ny fampianaram-pinoana na amin'ny étude biblika de manindry mandrakarivotsika lay zanak'adala na lay zandry zay nanota dia toy ny saritsika olombelona tokony saritsika mpanota miverina ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra zay namela heloka ary sariny fanamarina tenan'lay fanamarina tenan'izay koa lay zoky eto zay nanamary tena nitretra ny tena no tsy diso ny tsara avy hatrany ny rahalany. Fa raha toa ka mamerina mamaky ity andininy ity tsika amina fomba hafa de mahita fa misy olana manokana tantarainy Luka eto. Tantaran'izy telo mianaka izay nanana ny ataotsika hoe olana amin'ny antom-pisiny. Misy ataotsika hoe problème existentiel hono raha miteny frantsay zany hoe misy olana amin'ny antom-pisiny ity izy telo mianaka reto. Iny re olana ny antom-pisiny. Lay zandriny dia tsy afa-po tam'izay tena toerana nisy azy, tsy tena fantany inona ny antom-pisiny, inona ny zavatra mamaika azy, inona ny tena dikany fiainany. Lay zokony koa de takizay ihany ana problème existentiel koa hoe ahoana moa zany manao tsy tena manao ny fifaliana izy fa manao ny fifaliany le rainy ary manao zay afaly andrainy ary manao zay afaly andrainy tsy amin'izay eritreretany le rainy azy fa amin'izay eritreretany azy fotsiny. Toa ka somary mandeha lalindalina kely sika mamakafaka ity Luka tonga debiny folo ty ary dia tantaran'ilay zazalahy zany. Ny voalohany de manomboka am'lay zandriny. Tonga le zandriny noho ny toe-javatra zay hita tao anatin'ny tokantrano sy tamin'ny fiainany dia te hivoaka ny tokantrano izy. Zay antony ialany tao amin'ny tokantrano tao. Inona re? Inona ny nahory azy tao? Inona ny zavatra tsy ampy teo aminy? Inona ny zavatra tsy hitany teo amin'ny rainy? Inona ny nanosika azy andeha? Fa raha mamaky tsara lay teny sika dia 1:20 ary hoy le zandriny tamin'indray omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Lay anjara fananana amin'ny teny grika tsy de tena hoe anjara fananana loatra ny ao. Osia amin'ny teny nampiasain'ny Luka raha amin'ny teny hoe osia efa andeha ataotsika hoe efa heviny any amin'ny fahatelo any ho any ny teny hoe fananana fa ny heviny voalohany tsy hoe fananana. Zany hoe ity zazalahy ity zany dia tsy tena lay fananana loatra ny nangatahany raha tena jerena ny solatry Luka fa antom-pisina, fisina zany hoe antom-pisina na koa ataotsika hoe maizy azy manokana, tianana ny maizy azy manokana, tianana fiainana ataotsika koa hoe manokana izy. Saingy rehefa nangataka an'izay tamin'irainy izy dia ninomeny ny rainy azy dia bios. Amin'io andiny io any 1:20 teny zarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Osiany nangatahan'ilay zandriny fa bios ny meny le rainy. Misy zavatra tsy mifankahazo zany eo. Nangatahan'ilay zanany ndrandray ary hoe subsistance koa raha zao ntikana voalohany teny hoe osia zany hoe omeo ny fafahako mivelona, omeo ahy ny ratsorina koa ny fahaleovantenako zay mba fiainako manokana, zay mba hamahy zaha, mba omeo aho mba omeo fahaleovantena, mba avelao aho tsy ankina aminao, mba avelao aho hanana ny fisiko manokana, avelao aho mba hanana zay fieverako ny tenako manokana, avelao aho mba hanana zay antony antom-pisiko hoe, avelao aho mba hanana ny fahaleovantenako, hanana ny fahafahako, raha zay ny azo ilazana azy. Kanjo rehefa namaly le rainy
dia tsy nanomehany rainy tsy namean'le zanany an'le osia le rainy fa namea azy bios ndio bios ny heviny lehibe anakiray zay mety fantarantsika amin'anakirefa de hoe ny bios de hoe fiainana vy na zao anteny hoe biologie biographie tsy nziza rehetra fa ny hevitry ny teny hoe bios zay meny le raina dia fananana materiel possession zany hoe ny zavatra nangatahany lay zaza lay zandriny zany a de ny hoe omeo any antom-pitsiko omeo any fahafahana fa ny nomeny le rainy azy kosa de materiel nomeny azy zany a zay rehetra ny lainy nomeny azy ny zavatra hita maso nomeny azy le materiel dia lasa ihany lay zazalahy lasa ihany lay zazalahy dia nandeha nitady lay atao hoe osia nandeha nitady lay essence na nandeha nitady le etre nandeha nitady lay substance be dibe subsistance nandeha nitady zany rehetra zany lay zazalahy ary nitondra lay bios le materiel hitadiavana izay antom-pisina izay ataotsika hoe izay antom-pisina zay fahafahana izay maizy azy zay noentiny any zany kanjo rehefa nandeha nientsy tany am'izay nalehany rehetra tany izy dia laniny lay bios laniny a lay fiainana malalaka amin'ny heviny malalaka na hoe lany lay fananana lany le materiel lany le vola lany le firavaka lany reny rehetrarehetra reny saingy zao lany reny fa tsy hitany lay osia tsy hitany lay antom-pisiny tsy hitany lay zavatra zay nitadiaviny fa vao mainka nitondra azy tany amin'ny fiankinana eo amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo de niankina tamin'ny tompotany anakiray izy dia niankina tamin'ny tompotany anakiray izy rehetra lay teny hoe niankina dia niankina tam'ilay tompoteny anakiray nandeha niankina tam'ilay tompotany nandeha niankina dia toy ny hoe lay teny hoe poreomay de hoe nandeha dia poreomay io dia milaza hoe ohatrany niala tamin'ny fiainana mihitsy niala tamin'ny fahavelomana azo lazaina zay niala tamin'ny fahavelomana ka nandeha niankina zay le poreomay io zany hoe rehefa tena nandeha nieritreritry zany nitady lay antom-pisiny manokana de izao tsy nahitsy zay antom-pisiny zay izy tsy nahitsy zay tena maizy azy zay na dia nanana ny materiel rehetra azy na de nanana ny arena rehetra na de nomena ny arena rehetra azy izy de zao tsy nahitan'zay fahafahana izay izy fa vao mainka niala tamin'ny fahavelomana niala tamin'ny fahavelomana ary tonga disciple zany hoe tonga toy ny mpianatra amy lafiny mihiby io tonga mpianatra tamina tompotany politesse moa le tompotany zany hoe toy ny citoyen zany le olana ekinany zany de toy ny olona manana ny maizy azy le olana ekinany saingy izy toy ny lasa andevony le olona manana ny maizy azy ary tsy vitan'zany fa lasa toy ny le matao teny hoe kalao hoe niankina de toy ny hoe lasa teny hoe colao zay nazahona ny teny frantsay hoe colle na miraikitra dia milaza zavatra ratsy milaza zavatra toy ny tsy madio fahavetavetana mihitsy ary no zany a dia asehony le tapany voalohany amy andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramy andininy fahadimy ambin'ny folo dia maneho amitsika zany hoe ny tia ny lioka tena eny amy lafiny ilany teny hoe ndraindray tsika olombelona mitady hiataka amin'Andriamanitra mitady fahafahana hivelan'Andriamanitra ary dia mitady fahaleovatena izay tsy ankina amin'Andriamanitra tahaka ny eo amin'ny Genesis toko 7 lay itsika olombelona sarindra lehilahy na sariny Adama zay niataka tamin'Andriamanitra te hanana ny fahaleovatena te ho tonga Andriamanitra mihitsy ara moa raha ohatra ka tenentsika no bokin'ny Genesis ary io toetra tsika io nefany dia itsika mitady fahafahana mitady fahaleovatena mitady fiainana ivelan'Andriamanitra de zao ndraindray everitsika fa ny vola ny arena ny materiel ny voninahitra ny fifaliana everitsika fa ireny no mahatonga mampisy heviny ny fiainantsika
fa ka ireny tsy mitondra na inona na inona, tsy ireny mampisy heviny feny atsika fa vao maika ireny mahatonga atsika ho andevondray aza. Itsika be dehibe zay mahatonga am'le tsika miresaka eto manao hoe misy problème existentiel eto, zany hoe misy resaka inona moa ny dikan'ny fiainana, inona ny dikan'ny antom-pisitsika. Ndraindray tsika mitady antom-pisina ivelan'Andriamanitra, ndraindray tsika mitady antom-pisina ivelan'i Jesoa de aseho an'ny lioka zany eto manao hoe tsisy heviny ny fiainanao rehefa tsy eo Jesoa. Lasa mivarina ho andevo le fifaliana heverinao ho tadiavina ivelan'i Jesoa de tsy ho hitanao. Le fifaliana heverinao ho tadiavina, le antom-pisina heverinao ho tadiavina amin'ny materiel dia tsy ho hitanao mihitsy rehefa tsy eo Jesoa. Fa vao mainka mitondra anao any amin'ny fahavoazana, any amin'ny fahambaniana sy faharatsym-piainana mihitsy amin'io andininy io manao hoe dia tonga toy ny mihinana ny voankazo fihinana any amin'ny kisoa, zany hoe lasa toy ny biby, lasa toy ny biby mihitsy. Azay ny dikany hoe teraka tao an-tranon'omby Jesoa, teraka tao an-tranon'omby Jesoa satria namantana olona tahaka ny biby noho ny fahotana. Rehefa miala amin'Andriamanitra isika, mitady antom-pisina ivelan'Andriamanitra isika, na inona ananatsika, na inona eo amintsika de zao tsy mampisy fivelarana, tsy mahasambatra atsika, tsy mitondra na inona amintsika zany fa manjary vao mainka aza mamarina atsika toy ny biby rehefa tsy eo amin'Andriamanitra isika. Ary dia mitapany manaraka dia rehefa anjaly lay zazalahy zany, rehefa niverina ny sainy, io le teny hoe nody ny sainy. Io zany izy lay hoe nametra-pantaina am'izay hoe fa tao anatiny lay fisina hafahafa toy ny biby dia niverina ny sainy, niverina ny sainy ka zay vao fantany hoe izy. Rehefa azay ny lafiny ataontsika hoe pozitif na miabo am'ilay tantara eto hoe niverina ny sain'lay zazalahy. Amin'ny tantara ty mantsy any mahafinaritra de zao tsy misy fanameloana mihitsy eo, tsy misy fanameloana, tsy misy fitsarana, tsy misy le rainy tsy nitsara azy mihitsy, le rainy tsy nanameloka azy mihitsy, tsy misy fanameloana nataon'le rainy eo na kely ary, tsy misy fitsarana nataon'le rainy eo na kely aza. Le zokiny eto no nameloka, manao hoe nandany ny zanakao nanota sy ny sisa, fa le rainy tsy nanameloka mihitsy. Ary izay no nahatonga asehon'ny lioka eto manao hoe niverina, tonga ny sainy tonga saina lay zandriny de nanao hoe nde hody aho, nde hiverina any amin'ny tranony raika aho. Ary eo izy lay hoe ataovy toy ny anankiray amin'ny mpiasanao. Io lay hoe misy problème resantsika teo hoe antom-pisina hoe aleo aho toy ny mpiasa. Zany hoe ny safidy izy manao hoe aleo toy ny mpiasa, ho toy ny olona manao contrat zany, toy ny olona manao fampirarahana aminao, manana ny fahaleovan-tenako a, manana zay antom-pisiko a, tsy voatery ho tianao, tsy voatery ho tianao fa zao ataovy ho toy ny mpiasanao fotsiny zao a. De andeha ahody fa aleoko zay. Ary dia eo amin'io andininy io no manaitra mbola tsy voateniny akory ny zany rehetra zany, ny fitanisany zany rehetra zany tsy namaly anazy le rainy, tsy zany ny zava-dehibe tam'le rainy, dia avy hatrany le rainy de niteny manao hoe aingany nareo nanoroka azy le rainy ary dia mbola tsy vita tsara akory ny kabariny ny teniny dia ho le rainy andiny faharoapolo manao hoe alao aingana ny akanjo, asoperatra ny tanany sy ny sisa rehetra. Zany hoe le rainy tsy nanameloka, tsy nitsara, izy nefa niteny manao hoe efa nanota taminao a, nanota tamin'ny lanitra, nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao a. Inona ny otany ary? Ny otany a izy nandany ny volany ve volany angely izy nomen'le rainy azy. Inona ny otany natonga azy ny teny hoe nanota taminao a raiko ary nanota tamin'ny lanitra? Inona lay ota? Le ota ve le ataontsika hoe le lafiny moral hoe nandany ny volany tamin'ny zavatra be dehibe, iny efa ota raha teo raha amin'ny fomba fijeriny lioka. Fa lay hoe tena nahota eo de zao lay hambo-po,
lay ambopo tsy ankina, lay ambopo tsy te hiaraka am'lay rainy, lay fiheveran-tena ho feno, lay freareana, rahatsorona de ny hoe lay ambopon'olombelona, lay takatsika olombelona, lay avinavitsika olombelona ndraindray mitsara an'Andriamanitra ho tsy mahavita amy fiainatsika, lay avinavimpotsika olombelona mieritreritra an'Andriamanitra tsy tiatsika ndraindray ao anatin'ny sarotra, lay ambopotsika tsy manaiky ho tantanin'Andriamanitra, lay ambopotsika mikomy amin'Andriamanitra, lay ambopotsika mihevitra an'Andriamanitra ho tsy manam-pitiavana, lay mieritreritra an'Andriamanitra ho tsy tena tiatsika, lay ambopotsika tsy te ho tsy tantanin'Andriamanitra. Zany rehetra zany fahotana asehony lioka hoe fahotany ity zazalahy ty hoe nanoty izy satria tsy nila an'Andriamanitra tao amy fiainany. Kanjo ny fihetsik'Andriamanitra tsy zay, fihetsika le rainy zay tarafina amin'ny maneho ny fihetsikaandriamanitra de zao ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra dia ny fahatongavany ny fiverenany lay zanany lay zazalahy zany niverina tao amin'Andriamanitra izy, niverina tao amy rainy izy, de izay ny tiany lioka tantaraina manao hoe lay fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo de izao napekanjon'le rainy azy ny akanjo madio, lasa fisina vaovao. Zay le resahantsika hoe misy problème existentiel, lasa nisy antom-pisina vaovao, nisy antom-pisina vaovao lay lasa toy ny menazy ny peratra, ny fahefana, milaza fahefana ny peratra, milaza fahefanany mahazanaky lay rainy azy izy, toy ny hoe zay ny dikan'iny peratra iny, ny akanjo tsara, ny fifaliana be mihitsy zany. Dia zava-dehibe rehefa koa malala de asehony lioka zany eto ny lay fahatsoram-pon'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra, lay Andriamanitra zay tiatsika ka tsisy hevina ny fiainatsika raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra. Na inona eo ampelatanantsika tsy mitondra fiadahana sy fifaliana ho atsika rehefa tsy eo Andriamanitra. Ary ny ota voalohany indrindra de zao, de zao lay tsy fahatratrarana lay tanjona napetrak'Andriamanitra eo amy fiainatsika. Zay ny dikany ota voalohany indrindra, tsy tratra lay tanjona, tsy tratra lay zavatra tokony ho natao. Dia izay nahatonga ty zalahy ty ny ota zany de zao eto ity zalahy ty de zao tsy nahavita ny zavatra nandraisany rainy taminy, ary dia nahatsiaro ho mpanoty izy. Mamarana sika lay zanany laha matoa kosa eto de tsika fa nanana olana manokana koa izy. Inona ny olana manokana? Izy nisy zavatra nandrasany tamin'ray, nieritreritra ny tenany tsy nieritreritra ny tenany ho zanaka izy, fa nieritreritra ny tenany ho toy ny andevoka izy. Ao atramin'ny rainy izy, fa zao tsy nieritreritra ny tenany ho zanaka izy, fa nieritreritra ny tenany ho mpanompo izy. Zay mahatonga azy miteny manao hoe miasa izy zany fa tsy miasa ampitiavana, miasa izy fa miasa ho toy ny mpanompo fa tsy miasa ho toy ny zanaka, satria raha zanaka izy, zay mahatonga an'le rainy miteny manao hoe enao ange zanako e, anao daholo ange reo rehetra reo e, raha ohatra ka te hihinana zanakombony fangy ianao afaka mihinana zanakombony fa hatramizay enao ange tsy hoe olo-kafa e, enao zanaka. Fa saingy zao nanana problème existentiel koa le zay zokiny eto, nieritreritra ny tenany ho toy ny mpanompo izy, na dia zanaka. Ary misy kristianina tahaka zany koa rehefa koa malala, misy le ny kristianina mpino ao amy tompo izy miaraka amin'Andriamanitra, saingy zao tsy mahatsiaro ny tenany ho zanak'Andriamanitra, hany ka tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, manompo an'Andriamanitra amin'ny ataotsika hoe mety manatanteraka amin'ny fanompony saingy amy fimenomenomana, manompo ny fanompon'Andriamanitra ho tahaka ny servisy, hoe bedy raha tsy bedin'Andriamanitra raha tsy manao an'izao, marina fa eo zany rehetra zany. Fa zanak'Andriamanitra nge isika, zanak'Andriamanitra ianao, Andriamanitra tomponao amin'ny fitiavana, fa tsy tompoina amin'ny lalany tahaka ny hoe fanaovana ziogana corvée,
hoe manompo an'Andriamanitra satria adidy, manompo an'Andriamanitra satria sao de tsy tahina, manompo an'Andriamanitra satria sao de tsy mahazo vola. Efa eo amy tompo ianao, efa ao amy tompo ianao, zanak'Andriamanitra, efa anao daholo zao rehetra zao. Saingy zao ndraindray isika tsy mahatsiaro an'izay hoe zanak'Andriamanitra nge aho, efa nomen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy, tsy ivelany zany fitahiany zany ianao fa ao anatiny zany fitahiany zany. Fa izao tsy afaka misitraka an'izay satria manana toe-tsain'ny mpanompo, manana toe-tsain'ny andevo, tsy mieritreritra ny tsy manompo amin'ny fitiavana, tsy manompo amin'ny fifaliana, fa zaho mieritreritra lay fanompoana ho zioka, mieritreritra lay Andriamanitra tsy topoina maharay azy, fa Andriamanitra topoina toy ny hoe manompo tompo manompo sefy fotsiny. Ary de zay no ahitsiny lioketo tam'le toetra n'lay zokiny manao hoe tsia enao nge teo foana, rehefa te hifaly ianao iny tsisy nanakana anao nge, anao daholo nge rehetra reo, zay ana de anao ho le ray. Zay ny ataon'ny tompo amintsika, tsy tokony hiferinayna mihitsy isika mpino manao ohatran'ity zokiny ity, zokin'lay zanak'Adam, fa zay an'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra, fa nahoana isika no tsy mahay mifaly, nahoana isika no satria tsy mino, satria tsy maharesirahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny mahafinaritra kosa amin'ny fiafaran'lay tantara de zao, hoy le ray, andao hiravoravo. Ary ny tian'Andriamanitra de zao amin'ny fiainantsika de zao fiaina-pifaliana sy fiainana feno firavoravoana. Zany revako malala ny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Na iza isika, mety ho lay zanaka adala isika, mety ho lay zandriny, mety ho lay zokiny koa isika, fa tsy zay ny olana. Ny olana zao Andriamanitra tsy mitsara. Ny tian'Andriamanitra de zao isika ho eo akaikiny, tian'Andriamanitra de zao isika miankina aminy, fa tsy miankina amin'ny herintsika, tsy miankina amin'ny materiel, tsy miankina amin'ny zavatra hafa, fa miankina amin'Andriamanitra. Ary ny planin'Andriamanitra de zao tonga fianakaviana iray aminy any isika, ary miara-mifaly sy miara-miravoravo aminy. Hivavaka isika. Tompo am'soranao zay no ny amin'ny soatra masina zay manova ny fisainanay, tsy ankina amin'izao tontolo zao, fa ny planinao amin'ny fiainanay de zao fifaliana, firavoravoana. Ataovy takatrefa ny antom-pisinay tompo ty ao aminao ihany. Ny antom-pisinay de ny fiankinana aminao Andriamanitra, tsy misy fiadanana sy fifaliana ivelanao Andriamanitra. De ampianary ray tompo atsiaro fa ny fiainana miaraka aminao ny mahasambatra anay. Da iny tontolo andronay iny tompo, ho tontolo andro iankinanay aminao, ho tontolo andro antonay ianao amin'ny fitiavana, antonay ianao amin'ny fifaliana, ary ravoravonay amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Mitoera ty amponay Jesosy, ary te feo zahay ho zanaka, ho zandry mahatoky anao. Saotra Jesosy, amen.